Nivoaka ny didim-pitondrana manendry ny PDS hitatana ny komuna ny Vato Fraisana. Nisy ny fanolorana Fagnon teo amin'ny mpitatana teo aloha sy ny mpitatana vaovao. Izay vao noroso tamin'ny fankalazana ny fetim-pirenena sy ny matso isan-karazany. Amin'izao vanim-potoana izay lalovan'ny firenena zao indrindra ny tena tokony hanehoantsika ny firaisan-kina, ny ampo-pirenena, ny fitiavan-tanindrazana ka dia lezana nanao arak'izay tratry ny herin'ny komina zany amin'ny ankalazana ity fitsegerenan'ny fahatelo amby dimampolo taona ny firenan'ny fahaleovantenantsika ity. Mbola voatazona ho lefitra voalohany amin'ity komuna ny Vato Fraisana ity ihany Andriamatoa Bernache Lazalahy noho ny fampandrosoana marobe vitany toy ny fijoroan'ny birao fotony fananantany izay efa nahitany mponina tombotsoa sahady satria dia karatany 200 mahery eo no nozaraina nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena. Eo ihany koa ny fahavitan'ireo lalakely ifaneraseran'ny mponina sy ny fiara ao anatin' ity komuna ity izay mirefy 2,000 metatra eo. Ny lalana moa zany dia raha izany sisa angamba ny tena lalana atao hoe taolana be eto amin'ny komuna dia ny am'fokontany andavarana avao fa ny mandrosoa zany dia efa presque vita avokoa satria eo ampanaovana azy mihitsy zahay zao natao pave avokoa ny lalakely rehetra ny rahana tamin'ny azety sy ny ministera. Nizotra tamin'ny mpilaminana sy tamin'ny mpiralahiana tanteraka ny fankalazana ny fetim-pirenena teto amin'ny komuna Vato Fraisana satria dia iray ihany no tanjon'ireo mpitatana dia ny ampandroso ity komuna ity.